Mikasika ny fanadinam-panjakana baccalauréat 2024 raha ny fantatra dia ny zoma izao ny délibération ho an'ny baka ao Antananarivo renivohitra. Fantatra ankehitriny ny daty raikitra hanaovana ny délibération ny baka ho an'ny Antananarivo. Ny zoma 20 aogositra izao no hanaovana izany hoy ny université ny Antananarivo. Raha tsy misy kosa ny fiovana dia aorian'izay no hivaly ny baka ho an'ny Antananarivo manokana. Asiantsika resaka moa ny mikasika an'izay fanadinana baccalauréat 2024 zay rehefa aveo fa mialohany hilazantsika ny zava-drehetra dia mbola entaniko kely foana ianareo mba hiabone ny chaîne, entaniko ihany koa mba no j'aime ny vidéo, indrindra tsy adino ny manentana anareo rehetra mba hametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abone vetivety ary ny chaîne atsika. Ny resaka fanadinam-panjakana baccalauréat 2024 any amin'ny faritanin'ny Mahajanga dia 7,50 isanjato ny tampahafahana. Mpianatra miisa 8,704 alina tamin'ny ireo 7,704 ny soratra anarana araka izany no afaka tamin'ity fanadinana taona 2024 ity ho an'ny Mahajanga izay nazahoana tampahafahana 7,50 isanjato. Ho an'ny baccalauréat ankapobeny 7,703 alina no afaka tamin'ireo kandida izay miisa 7,703 ny soratra anarana izay nazahoana tampahafahana 7,50 isanjato. Fa ho an'ny baccalauréat teknika kosa dia 7,000 no afaka tamin'ireo kandida izay miisa 3,990 ny soratra anarana izay nazahoana tampahafahana 5,70 isanjato. Nahitana fihenany raha hoarina tamin'ny taondasa ity voka-pifidianana ity ho an'ny faritanin'ny Mahajanga. Ny amin'izay fanadinam-panjakana baccalauréat 2024 any amin'ny faritanin'ny Mahajanga izay dia ankizy miisa 2 no nahazo mention très bien izay tamin'ny salanisa 18,65/20 sy 17,40/20 no nahazo ny lauréat 2024. Nahazo ny lauréat 2024 ny mpiadina nanala fanadinana baccalauréat teknika safidy comptable et gestion mpianatry ny lycée technique Saint-Gabriel Mahajanga izay nahazo mention très bien tamina salanisa 18,65/20. Toy izany ihany koa ny mpianatra série C tamin'ny fanadinana baccalauréat ankapobeny avy ao amin'ny lycée Notre-Dame Mahajanga izay nahazo mention très bien tamin'ny salanisa 17,40/20. Zay moa ny mikasika ny fanadinam-panjakana baccalauréat 2024 tany amin'ny faritanin'ny Mahajanga koa dia ampahafantarina kely eny zavatra iny. Izay ato anatin'ity chaîne ity moa dia miarahaba ho an'ireo mpianatra izay nahazo fahombiazana ka afa-panadinana ary mankahery ireo rehetra izay tsy nahazo fahombiazana amin'ny taona ho avy indray no manarina ary amin'ny taona ho avy indray mirary soa anareo ho afaka soa manjara. Resaka zava-mahadomelina indray no zavatra hafa izay asiantsika resaka manaraka. Tany manerinerina amin'iny distrikany Ambatoboeny iny moa nisy ho an'ity tranga anankiray ity. Rongony milanja 4 kilao no sariny zandary tao amin'ny fokon-tany Morafeno izay commune rurale manerinerina ao anatin'ny distrikany Ambatoboeny. Raha araka ny vaovao mikasika ny zava-misy tany antirana ity moa dia nahazo antso avy amin'ny tsara sitrapo ireo zandary fa misy olona 2 mitondra zavatra mampiahiahy dia tonga ara-potoana ireo mpitandro ny filaminana. Marina fa tafaporitsika ireo tompiny ilay entana ireo ka izay rongony miisa 4 kilo izao no tratra sy hita tao. Taorian'izay moa dia no entina tany amin'ny tobiny zandary ireo entana ireo mitohy ny fanadahadiana sy ny fanaraha-maso any ho an'ireo izay mpamatsy zava-mahadomelina. Nanome hafatra ho an'ny vahoaka moa ny mpitandro filaminana any antoerana ka hoy izy ireo nilazany hoe ny zandarmerie am-pirenena eto manerinerina distrikany Ambatobeny dia manao ansoavy amin'ny mponina rehetra mba anome loharanom-baovao ara-potoana raha misy mampiahiahy. Hilazalaza sy resadresaka ny mikasika ny pombetsy mipoka any amin'ny faritra Sofia iny isika. Tsy
miafina amintsika ho an'ireo mpikirakira ny tambazotra Facebook fa anisan'ny tena nalaza sy nahoraka tao ity resaka tetezana pombetsy mipoka ity ary maro raha teo ny olona nanehony heviny. Manoloana ireo zavadrehetra ireo dia nilaza ny tompona andraikitra ny hoe tsy misy atahorana ny momba azy. Manoloana ny horohoron-tsaina mahazo ny mpandesy ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fahaenina izay tsy maintsy mandalo eo amin'ny Pont Sofia na pombetsy mipoka no ahafantarany maro azy dia nidina ifotony nijeriny zavanisy ny OMC district ny Port Berger sy ny talempakitry ny asa vaventy Sofia miaraka amin'ireo rehetra izay tafiditra ao anatin'izany mba ahafantarana ny tena zava-misy marina ho fisorohana ny loza ihany koa. Ary fantatra nandritra n'izany fa comportement normal io raha ho an'ilay structure hoy ny fanazavana avy amin'ny directeur régional des travaux publics Sofia. Ho an'izay mbola tsy mahafantatra mikasika an'ity pombetsy mipoka ity mo dia marina fa tetezana anisan'ny lava sy ela indrindra tao a Madagasikara ny Pont Sofia eo amin'ny PK 179 amin'ny lalana RN P6. Tsy magaga raha tsy magaga tokoa raha toa ka nidina ifotony ny tompona andraikitra satria maro ny mihorohoro ary maro raha teo ny vaovao mihely ao amin'ny tambanjotra social Facebook ny mikasika an'ity Pont Sofia ity. Ndra isika hilaza ity loharanom-baovao izay hita tao amin'ny page ny vaovaon'ny Cool TV ity ka zaraiko aminareo ampitiavana sy ankafaliana. Raha araka ny voasoratra tao anatin'ny page ny Cool TV dia bisi nitondra delegation nandona fiaran'olona ataovy izay ataonao fa fiaram-panjakana io ka izay raha isika mafy be hoy ny mpamily ilay bisi. Samy nakasisiny avokoa ny fiara rehetra rehefa nandalo teo Antanimena rond-point hiditra manoloana ny orinasa Henri Fraiziny ny convoi izay nitondra ny delegation na mpanjaka Swaziland e Swatini. Nandalo ireo delegation na fiara maro tany amin'ny 12 tany nisy bis hafa fa ity bis farany ity no nifoaka fiara telo izay nijanona tamin'ny sisiny. Tsy nijanona izy ary tsy noraharahinina nisy naratra taona nisy inona. Ninjeny ilay tompony fiara iray mo izy dia tsy sabotra hita satria nandeha tany amin'ny fitokanana ilay autoroute. Ataovy izay ataonao fa fiaram-panjakana io ka izay iray isika mafy be hoy ilay mpamily rehefa noresanina tsotra. Tsy te hanitatra ilay resaka ireo nanana ny simba fa dia samy nanamboatra ny azy. Izany moa ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny page ny vaovaon'ny Cool TV koa dia zareo kely aminareo. Koa satria miresaka mikasika an'izay autoroute zay isika dia maramparanantsika tanteraka ity video ity dia ity zavatra anankiray ity. Ny andron iny alatsinainy fa 28 Aogositra 2024 iny dia tonga nanome voninahitra ny lanonam-panjakana tamin'ny fomba ofisialy ny ampahany amin'ny lalambe migodana voalohany ao a Madagasikara AR1 izay mampitoa any Antananarivo sy Toamasina ireo olon'ny Madagasikara notariny andriamatoa Generaly Ravalomanana Richard ilay filohany anterimerandu olona ka izany no nahitantsika ireto sary ireto sary nanamarika ny tamin'ny izany andro izany. Zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo na vitany henao hatramin'ny farany ary mbola entanina ihany koa ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsala venen'ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.